faly mirabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana mahavokatsy iarahanao amin'ny serasera eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ity takariva ity. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Ny akondreo asa tanterahany ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ireo faritra maro eto amin'ny nosy no atolotra ao antsika amin'ity fotoana iarahana ity. Manasanao ary anjoy hatramin'ny farany ny fandarantsika. Miroso ohatrany ny asa fampandrosoana tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ireo mpiara-mombonantoka aminy. Tafiditra ao anatin'ireo paikady entina anatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo, ny fanajariana sy fanamboarana ary fanarenana ireo lemaka voatondraka sy tohadrano. Io ihany koa ny tohana tamin'ny fanomezana anam-pamokarana mba anatsarana sy ampitomboana ny vokatra indrindra ny vary. Natolotra ireo tantsampamokatra tato amin'ny Fokotany, Ambalakondro, commune ambanivohitra maro mitety sy teto amin'ny commune ambanivohitra Ampasomazava, samy atao anatin'ny distrika ny Vavateny, ny faritra Analanjorofo, ny asa fanarenana sy fanajariana ny lemaka voatondraka Sahanofy. Io ihany koa ny lemaka voatondraka Sahavavina ao amin'ny lemaka Iazafo. Asa lehibe nataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny tetikasa PADAP izay vatsiany ny banky iraisam-pirenena sy ny AFD vola. Ho an'ny lemaka Sahanofy, mitoy izao hita antsary izao ny fivoaran'ny velaran-tany sy ny vokatra naterany ary ireo mpahazo tombotsoa. Manodidina ny 5,000 taona ny vokabary andrasana amin'ireo asa vita ireo ary afaka mamboly vary indroa avy ao anatin'ny taopambolena iray. Vita ny tohodrano eto amin'ny Fokotany Sakaviro, commune Iaritsena sy ny Fokotany Firaisan-Tsoa Vidy, samy atao anatin'ny distrika Anambalavao, faritra Matsiatrambony, ary natolotra ireo tantsampahazo tombotsoa ato amin'ny lemaka ny 4 Oktobra 2024 lasa teo. Ho an'ny lemaka manombo arivo dia fianakaviana 430 no mahazo tombotsoa mivantana. Ny tombo hatrany amin'ny 400 hektara ny velaran-tany. Voavoly vary efa taopambolena roa izao, raha 2,7 hektara teo aloha. Raha velaran-tany 30 hektara monja no afaka nambolena vary ho an'ny lemaka Akarandoha dia tafakatra 20 hektara zany ankehitriny. Tokantrano mpamboly miisa 100 no misitraka ny fotodrafitrasa. Tombony ho an'ireo lemaka roa ireo dia afaka mamboly vary indroa isa-taona. Ny fandarana SADEFI izay vatsiany ny fidavola no nanatanteraka ny asa teny ifotony. Natolotra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny faritra Iorombe ny fotodrafitrasa lehibe KAFPA na ny ivitoerana fanohanana sy fanofanana ho maty-anina eo amin'ny sehatra ny famokarana ireo tanora malagasy ny ala andaharana tany an-tsekoly. Mandray piofana eo amin'ny 20 isa-taona ny KAFPA eto Ankily. Tanora eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 13 taona no raisana. Misy ny fiofanana fototra mandritra ny 2 taona ka ny taona 2024 dia tokony amoaka mpamokatra sy mpahandrara ara-pamokarana maty-anina eny ambanivohitra ny ivitoerana KAFPA. Tantsoroka iarahan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny fandaran'asa Formaprod izay vatsiany ny fidavola no nahavitana izao fotodrafitrasa roa lehibe izao. Ahitana trano fiatrehana ny fiofanana sy fisakafoanana ary fatoriana ho an'ireo mpiofana. Manaporofo indray izao fa ny fitondram-panjakana dia tsy mikely soroka mandrakariva manao izay ahatonga ny sehatra ny famokarana iroborobo ka ny fiofanana ara-pambolena sy fiompiana no napetraka ho anisan'ny zava-dehibe sy fototra ahatrarana ny tanjon'ny fahavitatena ara-tsakafo. Ankoatra ireo fotodrafitrasa ara-pambolena efa miasa dia andalana ihany koa ny fanorenana fotodrafitrasa vaovao ato anatin'ny faritra Analamanga toy ny hita eto amin'ny Fokotany Ambatomainty, commune ambanivohitra Ampahitrosy, distrika Antananarivo Atsimondrano, faritra Analamanga. Hita eto ny fametrahana ny vato fototra ho fanomboana ny asa fanamboarana tohadrano. Afaka manondraka lemaka manodidina ny 200 hektara ny tohadrano eto Ambatomainty Ampahitrosy ary 3,000 ny tokantrano isitraka mivantana izao fotodrafitrasa izao. Tafiditra ao anatin'izany mpahazo tombotsoa izany ny commune Rahavavy toy ny ao Ankadivorobe, Antsahadita, Soavina, Ampanefy, Antanetikely ary Androhibe. Ny lanonana dia notarian'ny lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Tsay Christian
notrony ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arfid Ramilson ny 5 oktobra lasa teo. No amafisiny tamin'izany fa ny fitondram-panjakana ankehitriny dia fitondrana mitsinjo ny vahoaka ary mitondra vahaolana ho an'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina malagasy. Banki-tsakafo voalohany apetraky ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana no ny olana ara-tsakafo mianjady amin'ny mponina ato Atsimonosy vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro izao napetraka izao. Tamin'ny alalan'ny fahandaranasa defi vatsian'ny fidavola no nahafahana nanatanterahana ity fotodrafitrasa ity izay natolotra ny fikambanan'ny tantsaha misitraka mivantana izao fotodrafitrasa izao ny fahen'ny volana oktobra 2024. Ho apetraka ny komity hitantana sy ametraka paikady entina manajary azy ireo mba aharitra lovainjafy. Banki-tsakafo misy saroa no natsangana eto entina anangonana sy terizana ireo vokatra. Ny voalohany dia hitadiavana lalam-barotra sy tombom-barotra ho an'ireo mpamokatra amin'ny alalan'ny fisariana ireo mpandraraha ara-toekarena anjifa ao an-toerana. Ny faharoa izay afaka mitahiry 500 taonina dia hitsinjovana maharitra ny ara-tsakafon'ny mponina marefo ato amin'ny faritra atsimo noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Ao no amatsiana ireo sakafo hozaraina amin'ireo mponina toanana eny anivon'ny CRNM sy ireo mponina anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Miantoka ny fahatsaran'ny vokatra sy ny fitombon'ny vokatra ny fampiasana ny zezika tsara kalitao. No tanterahana ny talata 7 volana oktobra 2024 tao Analamalotra, komina Tetezambaro, faritra Atsinanana, ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa mpamokatra zezika ETG. Ny orinasa dia amokatra zezika 7,000 taonina hatramin'ny 5,000 taonina isa-taona amin'ny vidiny mirary. Latsaky ny 10,000 raha oharina amin'ny vidiny maneran-tany. Maro ny tolotra toy ny ure, NPK, DAP ary miankina amin'ny filan'ny tantsaha, ny voly izay volen'ny tantsaha sy ny toetry ny tany. Ny orinasa mpamokatra zezika ETG dia vokatry ny fiaraha-miasa sy ny fifampitokisana teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina. Marina fa ny fotodrafitrasa izany hoe ny tany sy ny trano dia an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny orinasa ETG no mampiasa azy sy miantoka ireo fitaovam-pamokarana rehetra. Tanjon'ny orinasa ETG dia ny fanatsarana ny famokarana sy ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ho an'ny setry ny fiompiana, tafiditra ao anatin'ny programa voasorotry ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fametrahana ny toeram-panodinana ny vokatra ronono eny ifotony. Misy 730 ny toerana fanodinana madinika apetraka manerana ny faritra 5 eto amin'ny Nosy ka iray amin'izany ny natolotra teto Iboka, distrikan'ny Lalangina, faritra Matsiatrambony ny 3 oktobra 2024 lasa teo. Natao hividin'ny ronono ireo mpiompy izay tsy lafo mba hitazonana ny vidin'ny ronono eny ifotony no anisany antony nametrahana izao fotodrafitrasa manara-penitra izao. Afaka manodina ronono hatrany amin'ny 3,000 litatra isanandro ny orinasa ary komina maro manodidina ny Iboka no mamatsy ronono ity toerana ity. Mpahazo tombotsoa maro no isitraka izao fotodrafitrasa izao toy ny fianakaviana mpiompy, ny orinasa madinika, ny vondron'ny tantsaha-mpamokatra. Arak'izany hampitombo ny famokarana ronono sy ny vola miditra ho an'ny mpiompy ny fahavitan'ny fotodrafitrasa toy izao. Vita ny trano fanangonana sy fanodinam-bokatra kafe eto Vohitrambo, distrikan'ny Vangaindrano, faritra Atsimo Atsinanana ny 5 oktobra lasa teo. Natolotra ireo tantsaha mpikambana ao amin'ny kooperativa Fanilo izany fotodrafitrasa izany. Ny 7 oktobra kosa tao Andemaka, distrikan'ny Manakara, faritra Fitovonany ho an'ny kooperativa Vekomami. Etaetan'ny tantsaha Atrinyela izao fotodrafitrasa izao mba anatsarana ny fari-piainan'izy ireo. Famatsim-bola avy amin'ny FIDA sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny fandaranasa defi ary anjara birikin'ireo tantsaha mpisitraka no nanatanterahana ity fotodrafitrasa ity. Paikadin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fahavitatena ara-tsakafo ho fampiroboroboana maharitra ny seha-pamokarana, ny fitadiavana lalam-barotra ireo vokatra tsara kalitao, vokatra ireo tantsaha avy eto an-toerana ary indrindra ny fampitomboana ny velaran-tany azo volena. Tsy mitsaha-mikaroka ny fanatsarana sy fampiroboroboana ny seha-pamokarana ny fitondram-panjakana
maro eo fotodrafitrasa efa napetraka misy ihany koa ireo efa tranainy noho ny asany ka mila fanavozana sy fanamboarana nidina ifotony ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Arfid Ramilson sy ireo mpiara-dia taminy nanainga tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanarenana ny fotodrafitrasa lehibe izay nentin'ny fitondram-panjakana ampandrosoana ny sehampamokarana eto amin'ny faritra Menabe ny 7 septambra 2023 lasa teo tao amin'ny commune Analaiva. Ny lemaka Dabara no avokavoko Menabe no izy manondraka ny faritra ray manontolo 10 miliara ariary ny apahambola efa eo ampelantanana anarenana ny lemaka izay vola nalaina tao amin'ny kitapom-bola panjakana raha toka mitotaly 13 miliara ariary ny famatsim-bola avy amin'ny banky afrikana ho amin'ny fahampandrosoana na ny BAD. Tokatrano misy 400 no misitraka ny lemaka. Velaran-tany mirefy 1 hektara no tanimbary azo volena teo aloha raha iakatra ho 400 hektara zany rehefa vita ny asa fanarenana. Ny vokabary kosa dia iakatra hatrany amin'ny 9 taona isan-taona raha 1 taona monjy zany teo aloha. Marina fa asa fanarenana nataon'ny fitondram-panjakana lahara-pahamena satria natao anaty fahasimbana aza ny fotodrafitrasa dia azo tsapahitanana fa tsara ny vokabary satria mbola mamatsy vary any Maintirano, Morombe ary Antsirabe ny faritra Menabe. No marina tamin'ny fametrahana ny vato fototra moa ny fanomboana ny asa. Inona sy antenana tompoko lahy sy tompoko vavy fa nahitantsika vaovao maro samihafa ny fiarahana teto izay mipaka mivantana amin'ny tantsaha mpamboly sy mpamokatra malagasy. Isaorana ihany koa ny namana rehetra izay nanadotosa sy ny tantsoroka tamin'ny fanatanterahana ity fandarana ity. Hatreo ihany koa ny fiarahantsika mametraka ny mandra-peona mandra-pijery indray ho amin'ny manaraka. Veloma tompoko.